Fanirazana mahenina mpiandraikitra ara-teknika ny rotsom-piarina eto anivon'ny programa nasionaly fiarina. Isan'ny tolotra omeny fiarina ny fampiofanana ara-teknika izay iarahana miasa miaraka amin'ny teknisianina matianina izany. Androany ary isika dia hiresaka momba ny fisitahan'ny andian-tantely anaty tohaka. Manana ny toetra mampiavaka azy ny renin-tantely eto Madagasikara, tia miasa izy fa mora misitaka ihany koa rehefa misy ny olana na ny fahavalo. Ny andian-tantely anala dia mifindrafindra monina arakaraka ny vanim-potoana famelaran'ny vony ka manamafy izany toetrany ara-boajanahary tia misitaka izany. Antony maro no mety mampirisika ny fisitahan'ny andian-tantely anaty tohaka fa ireto misy antony vitsivitsy tranga matetika. Voalohany amin'izany ny mety tsy fampin'ny sakafo sahaza ho an'ireo andian-tantely ireo. Faharoa manarakarak'izany dia ny fisian'ny fahavalo tafiditra anaty tohaka ka tsy voafehan'ireo andian-tantely ireo ny fanoherana azy. Ao anatiny ihany koa ny tsy fahalavorarian'ny firafitry ny tohaka na ny toerana izay nametrahana azy. Anisan'izany ihany koa ny andian-tantely anala izay tsy mifindra monina na tsy tia mihiboka no nampidirina anaty tohaka. Maro ireo teknika azo atao ampihenana ny fisitahana fa ireto misy vitsivitsy azo ampiarina amin'ny fiompiana tantely no hatsaraina na ataoko hoe moderna. Voalohany indrindra ny fambolena hazo na voninkazo manome ranom-bony na vovom-bony araka ny filan'ny tantely sy ny vanim-potoana mampisy ny vony azy. Ilaina ihany koa ny fifidianana tsara ny toerana izay metrahana ny tohaka, izany hoe akaiky rano, akaiky sakafo ary tontolo iainana madio, izany hoe tsy be setroka na fahavalo mpanakorotana. Eo ihany koa ny fanarahana maso ny fahasalaman'ny tantely manoloana ny aretina sy ny fahavalo ary ny fanamafisana ny fiarovana tohaka manoloana izany. Ohatra fotsiny ny fahadiovan'ny toby sy ny fametrahana azy amin'ny toerana azon'ny masoandro. Eo ihany koa ny fampiasana tohaka voarafitra tsara vita avy amin'ny hazo tsy tian'ny vitsika sy ny bibikely. Azo atao ihany koa ny manositra savoka ny ivelan'ny tohaka na mandoko ny tohaka mba hiarovana azy. Ohatra hoe kesika na kininina. Tsara kokoa raha tantely efa niompiana anaty tohaka no angalana taranaka hiasa ao anatin'izany. Ho fehiny ary ny fanarahantsika ireo teknika rehetra voalaza teo ireo dia mampitombo ny tanjaky ny andian-tantely ka mampiena ny tany izany mety ho fisitahana izany.